Dia faly miarahaba antsika rehetra izay manaraka indray ty fampahafantarana mahakasika ny taona iniasiana ity. Mon père Christophe Alfredy izay tompon'andraikitry ny aumônerie catholique universitaire eto Antananarivo sady miandraikitra ny centre universitaire jésuite eto Ambohidempona ary lehibean'ny ankohonam-piainana jésuite eto amin'ny maison provinciale eto Ambohidempona. Faly ihany koa mampahafantatra antsika fa ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity sy roa amby roapolo sy roa arivo dia mankalaza ny fahadimanjato taona ny bebany Masinda Ignace avy any Loyola. Masinda Ignace avy any Loyola moa dia nanorina ny fikambanan'ny Jesoa na fantatsika ihany koa hoe jésuite. Dia ny fikambanan'ny jésuite indray dia miaina sy mivelona ary mivoy ilay fiainam-panahy nalovam-panahy navelan'ny Masinda Ignace avy any Loyola ary manentana amin'ny alalan'ireo fikambanana masina maro samihafa izany fiainam-panahy izany. Ny Afafy FET, ny MTMK CVX, ny Antily na Fanilo dia manovy ihany koa avy amin'izany fiainam-panahy iniasiana izany dia ao koa ireo fikambanany religiosy maro samihafa tahaka ny hoe ny fikambanan'Andry Maseran'ny Cenacle, ny fikambanan'Andry Masera Fille du Cœur de Marie, ny fikambanan'Andry Masera Saint Joseph d'Aoste sy ny maro zany dia miaina bebe kokoa ao anatin'izay fiainam-panahy iniasiana izay. Ny raika amby roapolo May taona raika amby roapolo sy dimanjato sy arivo tokoa no nahavoan'ny Balatafondro ny tongotry Masinda Ignace zany tany Loyola raha niady izy zany ka teo no azo lazaina hoe fotoana nanombohan'ny fibebahany zany, fomba ny tondran'Andriamanitra azy, ny tantanan'Andriamanitra azy ary ny sarian'Andriamanitra azy tsikelikely zany ho amin'izay fibebahana izay. Ka amin'ity taona ity zany dia manomboka an'izay fankalazana ny fahadimanjato taona ny bebany Masinda Ignace izay ka misy hetsika maromaro zany izay ho tanterahana mandritra izao taona iniasiana izao ka anasana antsika rehetra vonona miara-miaina, miara-miombina antoka amin'ny fikambanan'i Jesoa miaina izay fiainam-panahy izay. Ny voalohany amin'izany dia fanombohana ny fankalazana io zany amin'ny raika amby telopolo Jolay ho avy izao ao amin'ny kolejy Masina Misely ao Amparibe dia amin'io raika amby telopolo Jolay io ihany koa zany isy ny fanamasinana pretra jésuite izay anasana antsika mianakavy iaho araka ny voalaza teo.